Vaovao ara-panatanjahantena hafa mihitsy indray satria dia hoetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina isika satria dia napetraky ny fanjakana amin'ny toerana sahaza azy ny mpanao fanatanjahantena malagasy tamin'ity herinandro ity. Atleta 500 no meno ny fanjakana maro-boninahitra noho ny zava-bitany ho an'ny firenena malagasy. Napetraky ny fanjakana malagasy amin'ny toerana sahaza azy ny mpanao fanatanjahantena. Notoloran'ny fanjakana maro-boninahitra ireo nahavita be ho an'ny firenena teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izay niisa 500 tamin'ity ampahany voalohany ity. Noho ny zava-bitan'izy ireo teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izay niaro hatrany ny voninahitry Madagasikara no nanomezan'ny fanjakana azy ireo izao maro-boninahitra izao. 17 nahazo ny maro-boninahitra commandeur de l'ordre de mérite sportif, 17 nahazo ny officier de l'ordre de mérite sportif ary 470 nahazo ny chevalier de l'ordre de mérite sportif. Manodidina ny 900 eo ireo voasoratra anarana nahavita be ho an'ny firenena teo amin'izay lafin'ny fanatanjahantena izay manerana ny Madagasikara. Hoezahan'ny fanjakana avokoa ny anome maro-boninahitra azy rehetra ireo amin'ity taona ity, dingana ihany aloha ity ampahany voalohany ity.